afaka miantso atsika zao piasan'ny commune ny Befandrina ry zalahy moa zao fa nampangalako huissier constatenareo io fa ny misoratra ato volana voaka ny ministre ny intérieur tamin'io 159,220,000 lariary presque 800 millions de francs malgaches zany vola halatra na nahodikodigny olona zay nitendrena ka zay teneniko anao hoe ho avy tony mpangalatra ozy ny président ny premier ministre tonga tokotrany zany mpangalatra fa tratrambody omby aloha izao fa tratra izy zany zao ataonao hoe flagrant délit fa mandeha makaiza zany zao le fandeha le raharaha andre matolo eo indrindra tsika monsieur Michel ary anentanako ny mpiarabelona rehetrarehetra mihitsy na civil na miaramila zao monsieur Michel ny tany misy lalàna mifehy ny olona rehetrarehetra ampiharigna ny lalàna ary nul n'est censé ignorer la loi ozy izy na ny vahoaka faran'izay madinika rehefa miteny ary zalaha tenenina an'izay fa vomaika anao olona olom-panjakana faratampony misy rafitra aloha no mandray fepetra amin'ny resaka lalàna fampiaragna ny lalàna raha ny filoham-pirenena dia ny amin'ny anteny miram-pirenena de ny HCC no mandidy zay aloha zany ny raiky de amreto resaka volam-panjakana reto ny inspection générale de l'État fa l'inspection générale de l'État efa manao ny enquête fa tamin'ny enquête ny ministre tsy avy izy tsy nandeha izy satria voasakana avy any amin'ny présidence fa ty tsy voasakana fa hitohy izy ty satria efa mandeha agny ny requête rehetrarehetra ary henjana ty dossier to amiko ty mbola vitsy monsieur Michel fa any amin'ny namana amin'ny traité dossier any am'izao fotoana zao misy mandeha valeur 100 milliards ny sasany ary ny arahana mialatsiny za moa tsy fombako miteny anarana fa efa mivoaka gazety izy io efa mandeha amin'ny enao manjay rehetrarehetra ny anarana de teneniko eto fa izy sy madame Claudine zany no tena mikirakira nyreto affaire be reto madame Claudine zay tompony hôtel INC efa mandeha gazety mio ka tsy azo afenina tsony le anarana efa mipetraka any io fantanina zany no apetraka monsieur Michel Ralbert ho an'ny pretendrazana rehetrarehetra iza no meloka andraisana fepetra iza ny olo manao infraction manao heloka tsy azo andraisana fepetra fa iza kosa ny olona vao manao heloka de andraisana fepetra zay zany tsara hantanina ny tsika mpitandro ny filaminana de raiko ny asantsika misambotra ny mpangalatra enina dia ny namantsika aza mpitandro filaminana rehefa manao heloka de samborina anaovana enquête na ny manao police de la route aza tratra maka vola kely 5 000 10 000 francs torina any amin'ny bianco anaovany bianco enquête anaovany bianco dossier mandeha any amin'ny fitsarana de ny fitsarana manasazy mampikatra ka ity efa tratrambody omby efa mivoaka gazety efa mivoaka hainao manjery ary mandehana mamonjy ny inspection générale de l'État ao dolony dossier maloto rehetrarehetra maninona ary tsy nandraisana fepetra ny ministre de l'intérieur Mahafaly Olivier tam'izany fotoana zany fa zao moa izy premier ministre maninona ny olona zay mangalatra koho fotsiny andraisana mesure ka amiko zany tsy fandraisana fepetra voalohany amin'ny président de la république ny amin'ny ministre de l'intérieur sy ireo mpanolotsaigny rehetrarehetra zay voatonony fa mangala bolam-panjakana am'izao fotoana zao reo de midika zany fa fanjakana baranahana tena fanjakana tsy haiko ino moa filazan'olo azy any ivelany any bananière na eta inona moa ny filaza azy amin'ny teny frantsay ty dina koa fa efa tsy haiko tsony ny qualifié anazy fa ono andre batololo Madagasikara mitanisana zany tokoa ianao misy any koa miresaka an'izany hoe ny colonel Lilisson koa tamin'ny fotoanandro ny BDB koa ny zavatra nataony ianao tokoa ve matsiaro fa tena nadio nandritra n'izany teteza mihitsy zany colonel sa hoe tena marina ve zany tenenin'ny olona zany tokoa mpitandro filaminana Andriamato Michel raha ny tokony ho izy tsy
tsy misy action ataony raha tsy misy ordre azonao zany. Ary ordre iny tena ordre mifanaraka tsara amin'ny resaka lalàna. Zaho monsieur Michel mahasahy miteny anao fa ninnin action nataoko na taiza azoko justifiena foana amin'ny resaka ara-dalàna. Na ny resaka fanapotehana ny asan-dahalo ao amin'ny resaka asan'ny gendarmerie sy ny fanarahan-dalàna, na ny resaka fanapotehana ny mpanao kidnapping tafiditra tsara amin'izay asanay zay, na reny resaka hoe Fort du Chêne, Bani Vato, reny nge Michel Jalbert kazerna mikomy. Ka mba ntanio ary ny lehibe amin'izao raha misy kazerna mikomy manao rébellion, heloka zay sa tsy heloka, azo tafihina sa tsy azo tafihina. De magnaraka zay tsy mbola nisy fitantanana volam-panjakana nataoko, zany hoe tsisy fagnenjehana amin'ny tenako zao mihitsy amin'ny hoe aiza mon colonel volam-panjakana nitantaninao ka hoe voahodina. Tsy mbola nisy volam-panjakana fa de ny herim-poko fitadiavako manokana ny ariko ny arenako, fa tsy misy azonao agnenjehana mihitsy raha ny fitadiavako ny arena satria atokisako ny zavatra natao. Fa ity imasontsika eto ty homena baiko ny miaramila hoe magnaraha lalàna nareo nefa anao chef suprême ny forces armées no tsy magnaraka ny lalam-panorenana zay lalàna fototra azo porofona dolo reo BDB teo tsy fanarahany président de la république ny lalam-panorenana. Tonga koa zao le premier ministre vao nitendreny efa maro sahady ny dossier maloto zay nataony. En plus ny efa nasehonay iny hoe famarotana amin'ny vahiny ny tanin'ny Sofia, iny moa niala tamin'iny fa misy preuve ne. Ary mety zay ngamba mampifanaraka ny lohan'ny président de la république sy le premier ministre vaovao, président de la république rehefa mivoaka zany de efa matahatra hoe aiza ndray no tanin'ny Madagasikara ny Soniavy ny namidiny, ka raiky ty koa ohatran'izay ka mety zay no mampifanaraka izy roa. Nanendrenan'io premier ministre io Michel tsy le compétence hampandroso hanala ny vahoaka anatin'ny fantrana fa baiko na fianakaviany filoham-pirenena ary mivoaka gazety zany fa tsy lenga. Ao anaty koa moa no hitsarana melo Andriamato lolo Madagasikara ny hoe mbola tsy niasa mihitsy izy zany zao raha tsy alohany hanendrolona monsieur Michel ny zavatra anisany tsy maintsy atao de ny enquête de moralité hoe iza iolona io fa tsy azo atao zany manenendry fahatany zany hoe ndao fapetrako ty mety mahavita ihany ty so de mbola mahavita ty, fa tsy maintsy olona efa fantatra ny zava-bitany, ny zavatra nataony tsara sa ratsy, ny dossier ananany maloto sa tsara, zay na vao manendry fa ny nataony président zao aho tena manendrinendry am'izao fotsiny tsy enquête de moralité na mifanaraka am'le voalaza amin'ny gazety hoe ny fianakaviany filoham-pirenena no miteny hoe tsy manaiky zay raha tsy miala premier ministre Jean Ravelonarivo, tsy manaiky zahay raha tsy premier ministre Mafalo Oliveno hatao eo. Ny antony efa mazava no inona, mazava no ny dossier mivoaka am'izao ary matevina de matevina ny dossier nio Mafalo Olivier io amina centaine de milliards amin'ny halatra amin'ny volam-panjakana. Io zany tadiditsika tsara nge natanjakany io nampatanjaka madame Claudine nge projet affaire teny amin'ny primature, tsy teny hoe izy le premier ministre. Fa rehefa tonga Jean Ravelonarivo tsy nahazo laka izy. Fa zao averineny zany premier ministre vaovao de ahazo laka am'izay koa izy amin'ny affaire maizina sy maloto rehetrarehetra ataony. Mitaraina ny an'ny Fianarantsoa azonareo verifiena amin'ity zavatra ty. Manangana EPP projet ny madame Ioane vola mivoaka avy ao amin'ny trésor budget na fanamboarana université tena pharaonika mihitsy. Azo verifiena reto moa zao de fa izy 30 millions veny meuble vidinao 800 millions no vola zay havoakanao. Ka zay teneniko anao monsieur Michel hoe noho ny tombotsoa manokana nametrahana ny eo akoatran'izay noho ny hoe mitomboko zao nao hasaina hikarakara fifidianana amina 2018. Efa nanao ny démonstration izy teo tamin'ny faneriterena nampiasa préfet nampiasa sous-préfet fa tany amin'ny tany amin'ny Sofia mihitsy nahovoka satria zaho ny tany ary ny voatohotro tsara mihitsy izy tany. Zay aloha de fa teneniko anareo zay.
ary nivoaka ny Sofia koa tsy mila azy. Zany hoe mbola ifanohitra vao mainka ifanohitra be ianareo. Tsy mifanohitra amin'ny mahafaly Olivier ny tenako. Fa zah manohitra zavatra tsy mety sy tsy rariny. Ary zay nge tsy dia afantaran'olona ny tenako Monsieur Michel. Zaho henjana devant n'olon-dratsy. Fa miantra olona ary tena fatrapanajana olona amin'olona zay tsy manantsiny. Fa raha olon-dratsy ny devant koa tena henjana ary tena henjana marina zany Monsieur Michel. Zaho aloha dia tsy hanaiky zavatra tsy rariny mahazo an'ity tandrazana ty. Ka hita zao fa président de la République efa mandika lalam-panondrenana PDB, iny famoahana didim-panjakana tsy misy base légale, reny fandraisana anteny miram-pirenena eny amin'ny lapam-panjakana, fanirahana ny anteny mira hanolotra olona efa naniraka n'izy nanolotra olona nefa ny démission PM mbola tsy vita. Zany hoe mbola tsy azony assemblée ho atao mihitsy manolotra olona raha tsy fa légal le ka sao dia niainga tamin'ilay didim-panjakana izy. En plus zay anatina fivoriana séance no andraisany fanolorana an'iren'olona reny. Fa gamo andray matololo Madagasikara tokoa le 9/5 tsy milaza hoe vondrona toko na toko politika maronisa indrindra no manolotra ny anaran'olona au Premier Ministre, zany hoe tsy mila fifidianana akory eo amin'ny anteny miram-pirenena na fivoriana. Ina efa commenté amina tsy tokony ho izy mihitsy manko igny article 54. Raha afaka nitaraina aloha igny article ina efa niteny hoe aza tenenina tsony ny anarako fa efa samy mandrirotra amin'izay tiany androritana azy. 8 jours mialoha ny fiantsona ny député. Ary raha extraordinaire tsy maintsy mensonena ny ordre du jour. Zany hoe tsisy ara-dalàna reny fanendrena reny Michel. Asevy misy manazava zay farany me manazava fa tsisy afaka hilaza ankoatran'izay. Zay le teneniko eto zay. Ary anteny miera amaha anteny miera tsy afaka mandeha manatona président de la République amaha président de la République. So dia ny filoham-pirenena tsy mahazo makany. Ny anteny miram-pirenena tsy mahazo manatona any président de la République ao anatin'ny constitution zay fa fotoana mo fo fa raha ohatra ka hoe ifakifakaina manokana ny zavatra rehetrarehetra azontsika mbola iverena ny fakifakaina manokana.